atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao indray tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe nofy nosoratany ny AKSJ novelomy mayenina miora rado veroanitra tovo ary Judith nandray fiasanana totosa tovo andriambololona studio ny brod aiza Luc aizay mbola ao tsara ve nareo zany fa mbola hitanao dizina ave ary tsika le io ary mbola ampina tena leo zay ka nareo ty ohatra nefa tsy ao tsara tsony sady elangy aveo mbola hitendry marina le zany sady mbola eo na sainte koa fa lisan'ny marina ve miaraka ataraiky be tsika zany efa sakako nge izy efa ela tokoa moa isipiny taraiky tamin'lahy kanetsika vo medaladala amintsika tonga de kotiny miaiky alahy zay dia ahoana daholo ty nitondran'lahan'ireny sipa be dehibe reny Rindra Lucia voary sir Sainte calme la fa efa haitsika hoe Sainte aloha efa malala amin'ny fiarana izy voary fa tsy manisy olana izy mafy alahy dia ahoana altininy ambiny elahy koa lesy tapero any ty revi ty de ndao hiala fatsy Ve dady efa ato e ie nanahoana ny asa sy ohatra ny mahazatra ary ahoana andray moa ty fitafinao ty fa zao efa tenenina foana ianao fa zao maninona nefa e ka tsy efa teneniko ve ianao hoe tsy ilaiko hoe ianao manao an'ireny kapy ireny hoentina mianatra jereo nge ny akanjo amin'izany fatina akanjo no entina any atao inona fotsiny izany ireo akanjo nividiko ireo manala baraka mihitsy ianao ty ry anjara fa maninona nefa zao fitafiko zao e sady tsy misy dada afa-baraka izany koa eo ka tsy misy mahafantatra ne hoe ianao ndraiky hoe voainga na tonga teto sy nianatra teto ny anahy ry anjara rehefa tsy tiako dia tsy tiako afa ny andreninareo tany ambanivohitra tany tsy efa nomeny olo-gahanao daholo ve ny akanjo saza tokony anaovanao dia inona no mbola anaovanao an'ireny debute nge ary anjara aza manala baraka na mihitsy ianao ndany re soloingana dia ndao isakafo dada koa zany malaky ianao fa efa naona fa raha samy hafa mihitsy dia zazy tika sa ve hoe efa zatra tamin'ny teny zany reniny azy izy tokony hoe voakely zany anjara dia notezaiko rehefa ohatra ka hoe samy tsy ho anjara ihany ny anay salanto reniny neny eo neny aty ahy goûté sy vola atao lasantsy ry neny andeha hianatra mantsy kaive hoe tao ty opaketra koa ary dia mba miafiafy andro Luka ndrainao ane tsy mandefa vola tsony tato ato ena ry neny fa maninona hoe dada tsy mandefa vola tsony sahirana zao manamboatra zavatra hony tokony ianao ne zao no miresaka any mangataka ny besoin anao za ndray tsy misera amin'ny olona tsy tia zany ry neny zay indray ianao tsy tianao ve izy dia matsy antsika foana hatramin'izay ka hatramin'izao ka fitiavana amin'ny toetra eto amintsika ary neny no ilaiko ka zay aloha ny zava-misy ry Luka zay koa ny lahatra sady aleo koa zany hoany mandeha ianao mianatra sao tary eo eny ary lasa ary bisou neny bisou zanako
bonjour nareo. salia Dia ahoana? andria valina zay koa hoe omena tompo vao manatony io ndray laha atsika telo angeny eto e de tsy hitako zay olana amin'izany Ka matahotra amin'ny voary izy ry sedy a. aleo zany hoany ka efa vita daholo ve ny resersalisany ny anahy mbola misy kely tsy vita Fa enoy aloha. Ohatra ny hafahafa zany ty mpianatra vaovao ty e. Vahafahafa ahoana koa e Ka manao fitafy hafahafa zany e. Marandrana roa ny volo, pataloha malalaka, kapa nanaovana. fa mihitsy e ohatra ny tamba vohatra kely zany ianjara moa ny anaran'izy teo ie anjara e fa mampime anareo ahoana koa izy e maninona anareo ihany koa tiako be aza le izy tsotra kely Ka ohatra ny tsy mpianatra ny université lesy a. de maninona nefa e zay ny tiany de maninona sao de lazanareo tsotra nefa hita be ny hatsarany amin'izay koa ny volo ny lava raha manao ohatrandry zao izy ry Cynthia de tsy haiko tsony angamba ohatran'ireny anjely latsaka tany reny Aleo zany hoany fatara amin'ny sedy miaroaro azy iry. hita akiko Sady io koa tsy atakatra ny valeurana akanjoko izany e. Zay ve rangaha vao nydravako efa noana zany za koa nefa tsy te ampitsena an'le chauffeur le nafarany dady iny efa zatra mandeha tongotra tsinako fa mitoetra ny ankizy aty aloha tsy tiako ka manavakavaka sy miavonavona fa tsy rarako e andrato fianarana nalehako aty kay fa maninona ny mandony e jereo fa latsaka ny kaheko sady ao anaty fotaka mihitsy tira izo aki fa inona ny olana amin'io zay koa maika hamonjy ny moto anay Mieritreritra angamba izy Luka hoe ianao ny ondrika andray an'io de gaga akiko manofy ndao andeha andray jereo fa feno fotaka le tongokaly vao miforoniko teo koa jereo fa feno fotaka daholo tsy raro mihitsy zao ka aleo fa averina soratana tonga any an-trano e aleo aloha dikadeny zao dia mbola tsy potika le taratasy reto ka tena maditra reny ankizy reny ka Ianjara zao kosa ve dia mba rara ahenao ato dia tsy maheno mihitsy miantsoantso anao avy any ambany iato ihany aka fa inona ny mahavarinanao ato e ndaontsika mianaka andeha ho any an-tsena aloha zao sa manao inona ianao zany ahoe ndry tononkalo nga zany soratanao zany zao no atao hoe mianatra nandika kely an'ity fotsiny aka lena mantsy reto ahoe nosoratany nofy ohatry iza koa zany za ihaniko zany ery dada manoratra e nga dia io ny anarana ny fidiko rehefa any anaty literatiora any efa betsaka ny voasoratra avy any ambanivohitra tsy efa ho efa-jato izay ay ve ty zanako ty mana-talenta be ohatr' zany e ko maninona raha avoaka boky amin'izay koa sary e ho avoaka antsika zany ie aleo fa karakaraina eo zany ary amin'le toerana ry koa zao misy fifaninanana tongokaly dia mba mandray anjara any koa ianao zany dia tokony hoe anao fandaharana tongokaly any amin'ny radio ihany koa nge zany ianao e sa ahoana mazoto ie mazoto be aka ie dia ohatra maninona aloha ty telefôniny ity no tsy hoentina mivoaka mihitsy fa avela ato an-trano foana e tsy haingo-trano nge izy io e tsy tiako hoentina aniko fa maninona kosa e tena hafa mihitsy ianao ty ka sady tsy mba hitako milalao an'izy io mihitsy anao fa ahoana e ka iatotoko aneny ihany ny tena ilaiko an'io sady mbola tsy dia haiko tsara koa mampiasa anazy
raha neneneny dia haiko tsara fa ty very dada. Aza mampimeo anao ry anjara. Ianao koa zany kay tokony hanokafana compte Facebook dia zao anaovana pub an'le tononkalo avoaka. Aleo mihitsy aloha zay sokafana zao dia ampianarina ianao. Nefa koa tsy mila variana amin'ity ianao a. Eny rery dada. Dia ndanatsoloha elogalo isitona ny volonao sy jery ny akanjo anaovanao fa dia tsy hanangeo antsika mianaka e. Sady akasary koa tsika no atao amin'ity compte Facebook nao vaovao ty. Tairo ihany aloha le rivo lesa resety marina zany fa zao tokoa ahoana ly ty larisety so dia mahay mamorokira. aiza ly ty no aizako an'izany Za lesy mana ny eritreritra ny anangana studio vao mandefa vola eo raha painina ny an-davy aiza sura mihitsy lesy zany milay zany hevitra zany dia mba ho lasa lavitra amin'ity resaka mozika ty lesy efa haiko mihitsy maneno ange zany telefonina nylazany ty lisy ana lesy ty aleo tapahana any aloha fa tsy mandrebireby tsy azoko mihitsy laha ty ka maninona koa tiana le zanak'olona dia rehefa aveo tsy rahara iny ny tena marina lesy tsy mbola amin'ireny sipako amin'izao reny ny sipako tiako aiza va ohatran'ny ahoana ly ty mahay mihira mahay mamorokira tia ny zavatra tiako dia tsara fanasy tsara toetra sy tsotra ihany koa lesy dia le resaka hira zany tonga dia voalohany mihitsy zay mihitsy fa ilahy teo ny teny hoe sipa tsotsotra ny tililahy dia le anjara ao ampianarana izy zany tililahy satria tsotsotra aza amin'ny tapy lesy ataoko iny na sipa tamba hoako zabe iny dia tena halalahy iry le sy ny sipa iny sady koa tsy mahay mihira jereo ngeny fa amenarana tamin'le voadona lahy iny dia izy koa moa rehefa miteny tsy azoko za mihitsiko izy koa manakona vava amin'iny kasine iny foanako tairo loha asio amin'io bekisa io ihany loha aleo aloha mba hanokatra Facebook kely ka oay iza koa zany sipa manjabe mandefa temanty zany andra hoe jereko anofy zay fotsiny ny anarany tena manjy izy zany jere ty alava amin'ny volony ny fitsiky ny misy fandengana roa ny takolany aleo hoe jerena daholo no sariny mbola compte vaovao izy zany hoe ary mpanoratra ihany koa izy zany tononkalo no legende ny ato andray zany akantona vehivavy tsara loatra tsy azoko mihitsy ry zalahy hoe inona no hidiridirika latamba hoako saikely ry ana ty elahy ty lesy ry luka marina zany kalao ihany izy ty fa vao maika elahy jereny tara mivadiko ngamby izy ry sedy aza mijery any ka jereo izy fa mipitrapitra ery tsy ho tamahana io raha izao no mitoy nefa voasipa voatapabolana angeo nianatra tato fa zaho hatramin'izay tsy mbola nahita nio tsiky mihitsy na hoe nome ny vavankoa tapena amin'ny fonako ka itsika amin'izy ary izy asa nga izy manana namana sady izy tsy tiany ankizy mihitsy ariko mampalahelo anahy ihany izy io ka ka andana lesiko tio aza mifanadroadro ka elahy malahelo azoko
efa any ny gazety ronofy a ianjara mantsy ndraso ohatra zao dia io zany ny gazety mivoaka androany ie misaotra fa ahoana indray moa zao fitafinao zao e ha ianao a mba azabe marenina efa hoe mila mizatra io indray dada maninona ka tsy mety amiko motra dada ao fa ezaka ary a e sady amin'ny lahady nge le fifaninanana e zaho any ka mba mila mba manao metimety ianao e eno a fa saika adiniko ay hony ianao tsy mety aterina sy alainy rapoly ka inona ka aleko mba le mandeha tongotra ary dada tena manao zay mahatezitra mihitsy ianao ty a ka lalana kaiky kely io kosa ve de tany ambanivohitra aza ve lalana 4 kilometra vita dia tongotra foana ka tsy raharahako zay tany e mety zao mifantako zao a manomboka raha-pitso ianao a tsy maintsy aterina sy alaina mazava kosa mory dada aza manao zay mampatezitra ianao ry anjara ka tsisy ka ho a fa rehefa zay de zay ary ndana aloha saivana teran'ny olo-ga zoikely aty a eny ary ary inona ho amin'ny mahavariana aneny ao zao e mamaky an'ity gazety ty ary luka dia inona ho no mba vaovao ao e vehivavy kely 12 taona ho ny nofy a mpanoratra sy poeta dia amoaka boky amin'ny io herinandro zany ve zanaky député dery ao herineny mba jereko kely zany izy ty ary sady ndeha hikarakara sakafo kely koa aloha e andao ary ye tena nofo le tao anaty Facebook ty kay zany amanjany poeta hony de mpanoratra mahay mira sy mamorokira koa zany izy ary fany mahagaga dia mba nandefasako mesazy tao anaty Facebook izy dia tsy mba namaly mihitsy tsy maintsy zakako io e ary aleo aloha hanokatra Facebook mihitsy aka efa hitako izay ny ambangivangon'ity gazety ty wow ary tonga dia ny saro ny hitako ato vao manokatra Facebook a aleo aloha mba vakina zany legende zany PDB nareo nanontany momba nofy any anaty boky any angamba zany no velabelariko sy ampahafantariko ny fialamboloko mihira sy miantsy ary manoratra tsara kosa zanyko hoe tohizana ihany tsotsotra kely foana amin'ny andavanandrom-piainako na any ampianarana aza ary fametsena na mamonjy fety miaraka amin'ny dada ihany vao tena miaingo kay tena babondriaka izy ary nofy ahoana ary ny fomba ataoko mba ionako amin'io hita ho aky fa mba ataovy tsaratsara izy zany fiongotarana zany fa mivalana ane tsy hay hoe makaiza ary lohanareo le any amin'le fanteneniko alina iny fa inona zany oreto fa tsikala tambahoaka sa ve ty tamin'ny manatona antsika ty mba moramora aloha Cynthia manahoanareo salama kia mba saika iangafo kely any Luka fotsiny aho hoe mba ampianaro mitendry gitara zany ondro Luka hoe ahoana
mba ampianaro mitendry gitara ho aza Tsy mampianatra kizy dia mandehana teo amin'izay. mba hafakotra to ankizy reto ka sedy ihany izao mba tsy miavana azy tsara fanahy eo. Iny za koa aloha tsapako hoe tia ny Luc izany nefa izy Saintiaza ohatra miaraka izany. Tena miaraka moa izany fa tsy hoe ohatrany lasany amin'ilay resaka Facebook mbola tsy haiko indray izany ny saiko. Lazainy dada fa be message be hony eo. Za mbola kamo be amalika. Dia tena lasa haiko tsenjery mihitsy moa le tononkalo nofiniko. Hoe averiko kely ampy namaritako ny atao hoe miaina. Ny orana fatarako fa aikay misy anao. Dia ampy nalalako ny fo tsy voapango-tsaina. Rehefa iny afa nahita ny tena fiainanao. Tiako ianao ka tiako. Kanton'izay tononkalo zany. Tena tiako le zanak'olo le. Tena tiako. Tena tiako e. Le tononkalo voadonany Luc iny dia latsaka le voavony siratako tao am-pianarana. Tena mba tiako atolotra azy ery ity tononkalo ity. Ariny ve aloha efa mba miako ato amin'ny Facebook ato e. Marina mafy raha mba haiko mijery an'izany. Nefa tsy sahantany an'izany an-dada ka. Aleo mihitsy aloha iatsako kely ity ka. Ampina maritako ny atao hoe miaina. Ny orana fatarako fa aikay misy ianao. Dia ampina lalako ny fo tsy voabaiko-tsaina rehefa iny aho fa nahita ny tena fiainanao. Tiako ianao ka tiako. Nisy ianao ka nisy. Tao anaty faniriako vao tanaty andro vitsy. Vao niditra kelikely tokoa moa izany za dia taraiky tamin'ny Luc e. Aleo aloha za ranga ho any aleo aloha ifantoka kely amin'ilay fifaninanana rapitso Tsy haiko alesa riseto fa tena ohatrany hoe lasa niova be izany ho Luc e. Haiko aloha izy fa mampiarafy anahy na reny taloha reny aza fa amin'izao anie izy ka lasa tsy mirarahana tsony mihitsy e. Sy aza alefa lavitra kiny saindria. Mbola misy manahirana azy izay. Laza tampoka ny lery fa nangana studio hony e. Dia mety hoe mbola sairana amin'izay sain lery ngamany. Enganie ka mba ho izany tokoa fa tsy hoe vehivavy. Fa hono ahy e. Ahoana ki? Fa iza ho ahy le nofo resaresahanareo iny foana e. Tsy haiko loatra ki fa tao mpanoratra hony ka tsy izany fa hoe inony Luc izany izy io no tiako atongavany e. Tena tsy haiko akery Saintia. Aza mandainga eo e. Nareo ve mpinamana be io dia aizany tsy aizany lahany izany. Ka efa hoe tsy haiko ny fankalahanareo amin'ny anjara zao no haiko. Maninona zao le sy mpanatao an'ireny nefa mba tia gitara hono izy e. Io ndray sety. Tsy hitako mihitsy aloha izay tokony ianarany gitara e. Ny paoziny aza ve ohatra n'iny dia rehefa mahay dia aninona. Zay nareo le manambanimbany izay tsy tiako Tsy manambany izany e. Marina ny anany lazaiko. Aiza no alalan'ry izy ilain'ny fianarany gitara any e. Toa
tsy aleo dika lahy eto afa aleo zany hoany ka endray ariko Efa tafiomana ny zanako Ie, efa tafiomana? Mahafatifaty anie ty zanako dady ty Dada koa zany? Hitako sady tokony ohatr'izao foana nanaovanao rehefa mba mandeha mianatra. Aiza ve rangako, tsy maintsy manao satroka sy kasine foana ianao miaraka amin'ny pataloha ratsy kely ireny. Ao ary moa fa mizatra Zay ahay. Sady ny ankizy any am-pianarana koa mihafahafa amiko daholo. Ka ny akanjonao tsy nafafako ahoana ry zareo ny tsy hafahafa hozy ianao? Ka za ve moa nanam-po hoe zany no mampiafahafa ny zareo amiko ry dada. Ny ankizy tany ambanivohitra tsy mba nisy olana amin'izany mihitsy. Ka tsy mitovy mihitsy angery anjara ny fiainana sy ny fiainana aty Zay aloha dia marina Aleo aloha za dada hiantso aneny teneniko azy ny andehanantsika rehefa avy eo. Za koa aloha andeha hanao appel vidéo amin'ny ministra vetivety. Eny député moa nareoko. Aleo mihitsy aloha atsona sedy zay kosa efa misaona. Dia ahoana aly ty dia ahoana lesy Luka, efa miomana zany lahy? Ie, fa azafady lesy fa tsy afaka maka lahy moto indray aho fa hitondra ny nenay aho fa mba hijery koa hono izy tsy ledy ok ary aleo fa andeha bus zany sy tiako milaza zany ty fa tsy haiko dia efa any zany miona sur ary lesy homany tsara ny fo oka lesy marina zay ary fa refy eo sur lesy ra Luka. Luka, ahoana efa tafiomana ka andao ary andeha fa sao dia tareo ihany tsika nenahy aloha le kala vavy kely ry no andrandray koa. izy zany ry neny Le hoe nofy ay ve ka andao andeha ary Luka, ahoana hitan'la ve ny hitako? fa ina aly ty io ny tôbilina le député aizy zany ao zany le nofolonahy io fa mivongo varavarana ka zay ho anteneko alahy olo ty io io nofy io nofy ay vely ty ka sy mpamanja be ohatr'izao hitako hoe lahy kondrakondra nohatran'io tena manja lesy ary ndao tsika hiditra amin'izay fa zareo efa niditrako ndaolo ty tena tsy mety mitombo mihitsy lesy zany foko zany Waio toi Luc evereo mba liana koa sa mety misy havany mandray anjara koa ngambany dia mety izay mahatonga ny zareo ato. Olo ty fa nijery taty antsika dia ntsika zao kosa lesy dia mba tsy elany itsikiny zany za lesy Luka, ahoana ary neny ary tena mahay ty kalakely ty sady tsara tare hita ho fa za ry neny anangana studio tonga dia ampamorona hiran'izy za dia mba hira koa fa ngainao mahay miresaka aminy ka tsy maintsy ataoko zay aizana miresaka aminy ka sady ohatrany tsotra ihany izy raha ny fahitako azy
aizanao lalànao an'izany ndao ary loatsika hiaraka ikarakara sakafo fa ho taraketytsika mianaka andeha andro kely vetivety aloha za dia avy eo manampy aneny a ndana malaky ary voalohany tamin'ny fifaninanana nofy tena niaiky aloha zay eny zany izy oviana tokoa moa no voaka le boky mifaro iny ay tokoa moa talata raha araka le gasetiniko dia aiza teo moa le toerana andratiany any inona zao ry sainty mampime andriny jery an'io resisitra io enonareo any eny anarany tambahoaks dia raha manana anjara tsy hitako zao zay mampime anareo an'izany samy manana ny anarany tiany io io indray sety fa hiaran'iny ka dia tena tambahoaka satra amin'ny anarany kosany manginona rehefa imiditra iny izy inona ndraraiko an'izany dia ahoana kery dia raha za alohandry dia menatra ny teny efa tambahoaka sa dia ny anarana koa mbola fa maninona nareo nefa ny anarako aza be raha masy eo ary lasa mandeha aminy fa tsy fa andeha ho izy iny fa tao miazakazaka be dia ody fa menatra ony le Ody, ary nga ianao tsy nianatra dia efa tenenina foana koa Ody, ary tomtomany ka tsy tiany ankizy mihitsy atata tsy tiany ahoana tambahoaka sa hoana dia ny anarako no mbola mampiomehy koa ataon'zareo hoe dera fa iza loatra koa ary zany ankizy zany ny anarako mba ianarana aleo fa miaraka makantsika isanao raha pitsy fa zao za mbola be asa be tsy tiako zany fa ngaza hianatra indray rapitso andro famohana an'le boky any rapitso ay tokoa moa aleo zany raha vakapitsiko eny ary dia ianao anefa lazaiko hoe tsy ilaina manao paozy ohatran'izao ntsony dia mbola reny ihany ny anaovana sao dia zao anao dia andana soloha ireny zay fa andeha hiasa ahoana koa ary ty publication anofo ty tsy sary fa soratra fotsiny nefa 10 000 zay masahady nefa fo adany ray monja ndraso hoe manahoana daholo izara zavatra mampalahelo aminareo tsy zakako indraindray fa nilikiliana araka lefa lasaiko hoe tsotsotra fitafy amin'ny andavanandro any ampianarana noho izany fahatsorako zany anefa dia esoiny zareo sy anaovany teny marary ahoe toizako ihany tsy zakako hoe tsy te hianatra ntsony andray kosa efa mahazatra anefa le tsotsotra rehefa any ampianarana tsy te iseho be hoe olona mba misy atao ihany telefony koa za tsy etiko mandeha mianatra andray ntso tena mampalahelo kely amin'ny fitantarany azy marina la hoe toizana ihany ilaiko anefa mianatra
noho izany dia tsy maintsy iova endrika amin'ilay tsy ampoziny ankizy mihitsy amin'izany, tsisy alala itsony amin'izay hoe iza marina ary tena mitovy ka tamikalatamba ho akisy izy zany menatra ny larsety dia tsy sany anatra tsony dia mahafaly andriva ery sainty ahy zany fa dia tena manelingella be andriva e zany izy iny amin'ny firomontsika no mirava amin'ny 12 dia miditra amin'ny ray dia mirava amin'ny 5 e akozy ve mba marina mafy raha tafandalany amin'ny rindra zany androany dia sady androany koka moa nofo le mandraty boky mahasositra koa izy zany fa izy zany rindry zany e dia iza koa ilay hoe nofy kalmondre resaka isan'nybandy zany eny moko neny eo neny odry fa taony rava tamin'ny firy ianao ty nyrava tamin'ny ty miaka ary avy eny eno mividy tamin'ity boky ty ie tiako be daholo ny tononkalo ny ato zany jereo ane ty pejy fahatelo amin'ny 10 ty ahoe dada iangaviana indrindra nareo amin'ny fiomangasiasy sy fiomanganoandro miandry anao ny akany dia miandry anao ny trano izay nylozanao sy vitanao nafindra dada tiana indrindra andrasanay foana amin'ny fiverenanao eny fa naineny aza dia mbola mila anao mahay izy ary neny tsara le tononkalo e aleo aloha za andeha andro kelika avy eo reo vakiko toly eny ary fa ono aloha e ahoana zay ry izy amin'ireny vehivavy misarozoro aminao reny moa mba tena tianao ty sa animba zanak'olona fotsiny eo koa tsy adala ary neny zareo no tia sisika hiaraka amiko efa fatany fa tsisy fitiavana azy zany nofo ny enany tena tiako ry neny zanaka député ane indry luke amin'ny fitiavana anga mifidy saranga zany ry neny zay aloha fa andeha andro vetivety aka ndao ary moa e ianjara miomana ianao fa androany aly anatinao any am-pianarana enindry dada vetivety aitoko moa misy dosie mbola ho ataoko aleo aloha andika kely an'izay aranga vonina ry dada fa andao amin'izay ndraso vetivety aloha mba mitan'ity zavatra ty ahy ay zaho tokoa kay vao nanaovanao reny tena tsara be mahafatifaty kely le zanako marina dada koa zany hita fa zaniko aleo ary aloha zay vidy crédit kely vetivety zany mandra-pafitany dadan'io ay efa misy volany ie misy aty ka ay angana tany ary ianao fa efa ho vitako ny aty enjana be ly ty le mibatra hita ho alesiko olo tya fa tsy nofo ve ino mivoaka amin'ny vavahady iny aloha ely lesy tena izy iny tya
ary ao zany reo no mipetraka marina zany toatrany be zanaka député ve moa ary ifanena amintsika izy zany a de inona alitiany ataoko amin'izany rysedy ara-bolisy manao ny nofy salama fa maika be ngandry izany afaka miresaka kely vetivety ve mbola maika ary Lucas sedy fa taizany nafantarandry ny anaranay zay aloha fa maika be aka fa taizany izy ny nafantarany an'ny anarantsika fa iza marina iny ka any amin'ny boky no misy any momba azy ka le boky omaliko tsy voajeriko aiza efa firy pazy lesy zay mivita la amin'le boky le tena enjana lesy fa tena vao première page aiza voantsony brongy atsika fa ahoana koa zany ka tonga hono ny dadany anjara ozy izy recteurako maninona zay ary ny anareo zay ataovy any manambanimbany olona ka tsika telone hono ny makany ahoana ndaoko tsy hitako izay olana amin'izany tsisy atahorako ne zany ndao andeha ho any ary za koa efa te ahita ngatamba hoakisana mindra mikalanjara mangina amin'izay raha nga fa efa eto ampirongy atsika mba nahditra ihany ahatra izay fa zao vao nisy azany hoe nampiatsona taty ampiro zany bonjour monsieur nampiatsonay hono ianao oay nareo zany le ankizy manambany ny zanako manambany any anjara satria hoe tamba hoakisa izy inona nefa ny olonareo amin'izany hianatra nge no alehanareo aty fa tsy hoe anaraka lamody akory soroko aminareo nefa fa tena nalahelo be izy ny rabirabianareo sy nataonareo an'izany any aninareo hoe dera tsy olana ne anarana avy amiko zany député dera raha tsy fantatrareo tsy te isehoseho ianjara ty ampianarana dia manao fitafitsotra izy sady hianatra koa nge no alehany aty telefônina zany azy ajanona ny any an-trano ka aza mitsara sy manesy olona amin'ny endrika ivelany nareo nareo reo lahy zao mahafantatra tsara hoe io no atao hoe nofy satria nareo taotry ny hitako tamin'ny lahady fa tsy fantatrareo hoe ianjara io olo-kafa mihitsy izy rehefa aty ampianarana satria hianatra no ataony aty fa hovainareo izy dia hitaraina amin'ny talian'ny sekoly fotsiny fa ny zanako tsy ampianariko atsony ka tonga aty atrano ihany lesy ao mandroso lesy eny lesy luka araiza ny elylaisany tsika ny ely ty vao zao ny tonga tsy haiko hoe lasaizanga izy tena mbaka raha avokoa lesy ny androany iny ka tena marina lesy zany iza moa lesy nanapo hoe ty anjara ty any ny atao hoe nofy tadidiko izy ndray andro zay nanao publication atao amin'ny Facebook dia ny tantarany nanaovantsika azy hoe tamba hoakisa sy ny sisy fa za tena mbola atsikopy mihitsy tamin'izaniko ye dia izy io zao mety efa makahalalala koa zany mihitsy lesy reto le boky ty aiza jerelona tokoa fa ato le tena anarany dia raha manana anjara zay ny elilesany marina daholo ireny teneny dadany teo ireny hoe tsy afaka anesona olona ny endrika ivelany zany zao lesy mety tsy ho tiany foana daholo ny nofonofoko le raha zay lahy insisteko ihany aloha miezaka lahy zany manontany azy oe ahoana nefa koa moa izy tsy hianatra oatsony zaniko
ary ay ve ka ianjara ihany tia nofiresaresahanareo foany ty ena kia ny tena marina aza dia tara amin'iny loka efa haiko hoe matonareo miresadrezaka be ohatr'ireny foana izany erisedina tsapa hoe tsy tiany loka izany fotriny hoe tsy mpakama fotsiny aminy fa ny tena mampiasa ny saiko izao dia hoe tena homatin'ny enatra raha mifanena amin'ny anjara voateniteny monsieur le député ny antsika tamin'iny tsy tsika fa nareo rery ka efa mba nytena nareo foana nge za tamin'ireny fa lazainareo tara amin'ny anjara foana raha niraraka ireny ary aiza ity loka ny totsy nianatra tsy haiko laza hitady any nofo izy tena revelona eriny izy sipina novy tena mifonaky tena hifonako reny nataoko andry reny zany tsy mitana lailo aminao marina ve zany eno fa aleo aloha zany dia efa mbola mamaika kely za ka tsy aleo veky mba miaraka amindry any ka dadanay iny andranaho aloha aho velominoka dia tsy mba afaka miaraka anzy zany tsika oay saika adingo tokoa ty misy taratasy nosoratako tamin'ny alina no ianao nangataka eo namiko io ty dia velominoka nofy ka tsy azoko ane fa maninona fa kio tsara iny dia ho azonao ry loka zay fa inona koa ary ty aleovakina ihany aloha inona soratany ato zany lika haiko fa ty ianao na tsy mbola nilopavata amiko aza ty anofy ianao nefa ianjara vao niditra ny anatra iny dia latsapitita aminao andray ry anjara zany natonga anoratra ty tonkaly ty tao amin'ilay boky nofinofy anjara petsy 7 iny hoe sofa nisy anao andray nosoratako tao ampianarana iny tamin'izany akanjo voatonanao aty eo ampiravana dia latsaka tao anaty fotaka andray ry anjara ifonako aleoaloha toizana ihany tadidinao angamby tadidiko tsara iny fotoana iny ka ary tsy afaka atao tsaiko mihitsy dia hijanona nofo foana ny nofontsika iray lalana ary lika satria andeha anjara miverena moky aleoaloha toizako ianao famakina nyty taratasany ty andeha findra ny tomasina any amin'ireny koa fa nifindra izy efa famerina raha teo koa izy dada andray ry anjara dia tena nilozanao eto aho zany tsy vitako hoe verena moa anjara aleo faranako aloha mamaky an'ity mamangy vangy ana ihany dada mahatsapa tena mantsy izy fa rehefa nanaovako antso avy tao anatin'ilay tonkaly hoe dada zay fa veloma loka hoy nofy ty anao foana andray ry nofy
dia tena no fiaraka ny anaranao tokoa ve ny tantaratsika tsy zakaka. natolotry ny malay misaraka groupe ho anareo teo ary ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe nofy nosoratany AKCJ. Novelon'ny Mayenne, Miora, Rado, Veroanitra, Tovo ary Judith. Nandray fiosona nantotosa Tovo Andriambololona. Studio Nibrod.